Eo amin'izay baolina kitra izay ihany fa ny orange kitra kosa no resahantsika zareo no mikarakara miaraka amin'ny Ligue Lalamanga mifanandrifindrindra amin'ny fandehanan'ny Euro any Frantsa izay ity hetsika ataon'ny orange sy ny Ligue Lalamanga ity ka misy ny faninanana izay karakarain'izy ireo teny mikianjana Ambomirary sy teny mikianjana Ampitatafika ateny. Kianja telo no nandray ny andro voalohan'ny fifantsanana amin'ny fifaninanana baolina kitra ho an'ny sokajy Génération 2000 karakarain'ny orinasa Orange Madagascar sy ny Ligue Lalamanga nampitondray ny anarana hoe Orange Kitra Euro 2024. Teny amin'ny kianja Soavaly Ouest Mananjara dia nivondrona A sy nivondrona C no nifanitsana. Teto amin'ity lalao hitantsika amin'ny sary ity dia resin'ny ekipan'ny JSS Sonerana miakanjo mainty izay nampitondraina ny anarana Albanie tamin'isa ray no ohatra ny ekipan'ny ESM Mahazorivo izay nitondra ny anaran'ny La Frantsa. Nanarak'izay kosa dia ny fifandonan'ny ekipan'ny LGK Plus miakanjo orange nitondra ny anaran'ny Romania sy ny ekipan'ny FCM Morarano nitondra ny anaran'ny Suisse. Nivondrona B sy D kosa no ny lalao teny amin'ny kianjan'ny Ambomirary ary nivondrona ECF no nifanitsana tao amin'ny kianja ezaka Ampitatafika. Mbola itony alahady 17 Jona moa ny fifantsanana amin'ireto toerana telo ireto. Mialohan'ny idirana amin'ny dinganana famaranana atao eny amin'ny kianjana Larobia ny sabotsy 15 Jona ho avy izao. Tsy aivina hatrany moa fa tanjon'ny mpikarakara izao hetsika izao ny ampiaina ireo ankizy tanora malagasy ny fifaninanana kontinantaly Euro 2024 atao any Frantsa amin'izao fotoana izao. Samy nitondra ny anaran'ireo firenena Eoropeana mandray anjara araka izany ireo ekipa tsirairay isaky ny boriboritany. Sikaritra androany fa ahitana ankizy manan-talenta amin'ity fifaninanana Orange Kitra Euro 2024 ity. Samy manana faniriana ny batany amboara goavana. Atolotry ny mpikarakara mantsy izy ireo ka manao ny aina izy ireo tsy ho zavatra.